tompolasy tompo vavy faly tafahoana amintsika indray amin'ny ty fotoana iarahana amin'ny fikambanana apokalypsy maneran-tany ity ary dia manasatsika andray ampanajana amin'ny fanarahana ity fotoana ity mitoetrany ary ny fitsidiana ireo fiangonana manodidina ny regionaly Antananarivo tanterahan'ny filoha maneran-tany ny fikambanana apokalypsy ny pasteur Mayola Mivady ny sabotsy farany teo dia ny fiangonana Anjamanja Iavoloha ao anatin'ny paroasy Iavoloha no notsodiany sy nitondrany fampahirezana tao anatin'ny famangina pastoraly.
ty raha teo moa no fotoana niaonany ny ray aman-dreny tamin'ny fiangonana koa i fotoana io ihany koa no nitondrany fiarabana ho an'ny ireto fiangonana ireto. Ankoatrany izay dia nitondran'ny pasteur Mayola ihany koa ny afatra ho fampahirezana ho an'ny rehetra ity fotoana ity izay fotoana ihany koa moa andrasan'ny ireo mpino izay afatra fampahirezana ny aingy avy amin'ny tenin'Andriamanitra izay. Mariana moa fa dia manaraka hatrany ny perikopa izay sila zany tsara nosorata amin'ny Marka toko fahafolo dia enteny fa 5:30 hatramin'ny 5:40 afatra izay. Sila zany tsara amin'ny Marka toko fahafolo ny enteny fa 5:30 hatramin'ny 5:40. Mbola vakitsika ihany dia efa miaraka mahita isika ny soramandry ny fangatahana nataon'i Jakoba sy Jona ary navaliny Jesosy azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jakoba sy Jona zanak' Zebedeo nanatona an' Jesosy ka nanao taminy hoe mpampianatro tianay mba ataonao aminay izay angatanay aminao. Ary hoy izy taminy inona moa no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy izy mirara taminy mba ekeo nipetrahanay ny anankiray eo amin'ny ankavananao ary ny anankiray eo amin'ny ankavianao any amin'ny voninahitra ao. Fa hoy Jesosy taminy tsy fantatrareo izay angatahinareo. Ianareo va ainareo va nisotro amin'ny kapoaka zany sotoko na ny atao batisa amin'ny batisa izay anaovana i batisa? Dia hoy izy mirara taminy haina ihany. Ary hoy Jesosy taminy raha ny kapoaka zay sotoko dia hosotonareo ihany ary ny batisa izay anaovana i batisa dia anaovana anareo ihany. Fa nipetraka eo amin'ny tanako ankavanana na eo amin'ny tanako ankavia kosa dia tsy hay ny anome izany fa izay nanamboarana izany nomena. Ary nanonona andre izany izy folo dia tezitra noho nataon'i Jakoba sy Jona izy. Fa Jesosy niantso azy anatona azy ka nanao taminy hoe fantatrareo fa izay eken'ny jetilisa ho mpanapaka dia mpanompo azy ary ny lehibeny dia mifehy azy. Fa tsy mba toy izany aminareo fa na iza no te lehibe aminareo dia ho mpanompo anareo izy ary na iza no te ambony eo aminareo dia ho mpanompo izy rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga mba hotokona fa mba hanompo ka han'olon-taniainy ho avoka isolony maro. Romanina toko 9 ny 5:30. Iza ny ampangany olom-povidin'Andriamanitra? Andriamanitra amin'ny manamarina azy. Iza ny manameloko? Kristy Jesosy ny efa maty. Sady mitsangana tamin'ny maty koa ka mitetra eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary mipona ho atsika. Iza no asaraka atsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va? Sa fahantrana? Sa fanenjena? Sa mosary? Sa fitanjana? Sa loza? Sa sabatra? Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao amin'ny fahamarinana. Androany sabata fa 20 ny volana Janoary taona 2022 28 janvier 2012. Androany zany ny sabata voalohany fampiarabantsika tratry ny taona eto amin'ity fiangonana Iavoloha Pidi ary mirahasoantsika sady manona ny fiadanan'ny Tompo amintsika mianakavy amin'ity taona ity. Amen. Utahinsika raha mivoaka, utahina raha miditra, utahina raha mipetraka, utahina raha mitsangana, utahina raha matory, utahina raha mifo, utahina raha mifadianina, utahina na tsy mifadianina. Marina zany. Efa fivalianantsika amin'ity taona ity fa raha mihaino vakiteny voalohany taona eto amin'ny fiangonantsika samy manana ny azy zany satria vakiny isy sabata ny perika. Isika koa na dia manana ny voalohany vokatry ny fanahy azy. Eny, isika azy dia miseny tao anatsika miandry ny fananganana ka dia ny fanavotana ny tenatsika. Fa ny fanantenana no namonjenatsika nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana no mbola anantenan'ny olona izay efa hitany. Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitatsika dia miandry amin'ny faharetana. Raha isina fotsiny io zany dia hoe miandry ny fananganana misy lafiny anankiroa. Fanantenana tsy zavatra efa hita no antenana fa zavatra mbola
tsy hita fa zavatra efa hita ina tsony moa nanantenaina zany ohatra hoe dia manantena fa azo sono bafla orga table itsika izy efa izy tsy efa reo le izy zay rehefa ny zavatra efa hita dia tsy zavatra antenaina intsony fa ny zavatra mbola iny tsy hita telo rivo fanantenana ny zavatra mbola tsy hita zany sady raha eny ty avy loha manao fiangonana kaiky ny lapa dia tsy dia mendrika loatra raha fiangonana fopofopolo fanao tena vrai mihitsy no apokatsika zay fotoana avy ny sinoa avy ny karana ina moa zany ampina président amboary ny fiangonany avy lolo amboary tsy vita io tsy miresaky tsika memezanareo fotsiny zay raha zany tokoa ny tanteraka efa niteneniny zany dia ho afy zany halleloia fanantenana ny zavatra tsy hoteraka atsoatsy hoteraka efa miandry fiterana le zaza efa manomboka mietsiketsika le zaza kibo nareo fa mandakandaka hitan'le dadany le kibon'le vatany ary mandakandaka mihitsy le ry zany ao anatiny ao efa maika nivoaka andro ny fa manjary lasa teraka tsy tonga volana raha Andriamanitra manana ny programmany tsara hoe teraka atso matsara ato ty izany zaza teraka zany mbola andrasana zany fa okely sisa dia ho avy le fiteran'le zany iteraka faly ariny iteraka mira moa fa mifanamboarana azy miramirana mihitsy izy mivaky mavoatra azy hoavy mila tarana fa rehefa amoaka azy manahoana mijafajafa mihitsy maivava mihitsy aria masondrasazy ry rasazy tianao zony ivavy fa mpiterana azy eo tena marary sa tsy marary tena marary mihitsy eo mpiterana azy mitebiteby mihitsy rehefa teraka le vava rehetrarehetra iny tsy tadidiko iny fianakaviana ka mba sa namana teraka tamin'ny hôpitaly toitosy to dia ao ny hôpitaly tsara indrindra iterana dia netiko nindreo zokoro zany nandeha tany mangen'le olo lasa daholo dia tsy hoe enao lerina veloatra dia misy miteraka maromaro zany le misary d'opération tapitapiko atao tonga ty dia misy miantsy vondreo zany misy miantsy vondreo zany abatsyan'le olona nakatapy zany hoe hoana le olona miteraka nga miantso sekory le olona miteraka le miantso vondreo ahoana nga misy mamona izy sahoana dia mety zaza mara fa zao tsikitsiky milalao mampimezina dia falifaly nanao kana terahana tany ozy le matsy vady aloha asina zany rindray fa nao afinaritra mijery azy ty fa eo mpiterahana mafy sa tsy mafy zay keo tika koa efa mety zaza zao fa mety zaza efa hoteraka mafy satria misy tebiteby eo misy taotra ao le ahoana ihany izy ty akaiza ihany izy ty misy tebiteby misy taotrorany zay foa aloha zany mamangy syletale raha moa le zao voalohan'ny taona dia mamangy ny olona dia manatitra solombody akoho dia tonga dia solombody akoho tia tokony mba hovana am'izay ne zany fomba fiteny zany satria maninona moa dia tsy malala biby afa-tsy akoho rehefa anatitra le solony azonareo ve zany hoe tsy malala biby afa-tsy akoho rehefa anatitra solony nefany misy omby ao misy osy ao da raha vao miteny anao solombody akoho dia efa eritreretiny ateny kely zany raha vao solosolo vody omby izy amin'ny lehibe izy na ny vody akoho sy ny vody omby zay rehefa izy mandeha le manotro zao reny dia zay rehefa misy mikiza dia za manjay le manatra solombody akoho mba hovay am'izay raha izy ty mba azo aniko hoe mba azo vody omby le vody akoho
dia metreledeseresantsika fotsiny mba atao voatra manaraka ny toetrandro tsy voatra manaraka nina koa toetrandro ataotsika tranobenareo zao fa menomeno zaverangady anio rehefa mavita vigona de tsika trano zao tsika ahoana ihany izy ty tena menomena zany koa tsika tena ahoana ihany ty nao lafa mavita daholo izy zay tsika ty tsy mahita mihitsy tsy maintsika mihitsy reto komitato reto zao aza mba menomeno mety fiangonana ataotsika hoe moyenina tsy de tsara moramora voatrotra nzaro fa navita hevitra tsara tsy lomba teraka le zaza zay vao anao fiangonana fa fiangonana de tsy fakahitana mihitsy hoe amen alleluia angeza be mihitsy amizay président re fivavaka tonga di eo de mandeha fotsiny eo izy fonazy mandeha de mety tsy hitanareo mihitsy président raha tsy lefadesaky mitolotra vo mivavaka to izy nareo ary marina ny lavo président tsy mety any ambany masotoniky ty zahatra fiangonana angonan'ny président zany nge tsy fiangonana inona tso zany tsy motramotraka tso zany satria mandy daholo eo ndraindray mbola misy sary dadabe bebe tamin'izy mbola tanora zay mbola io sary hita mbola tanora de mba tantaraina amizay fotoana zay fa zany rehefa nanaovana anazy misy manoatra foana ho azy izy fa za sotsika zay manangana an'ireny toko Gideona de ndraindray de atao amitsika ihany fana tsy maitimety aminah mihitsy zava rehefa navaky ambony raha vaky amin'ny fanekena nao famitapitaka ihany fa normal zany tsy maintsy misy azany aloha voalohany satria tsy mbola fatany zay hevitr'Andriamanitra ka ato amitsika misy zavatra mitranga zany raha tsy sitrapo raha tsy sitrapony zany any toko iady amin'ny fantranga zany Gideona voite Gideona aloha de fa iza zany izy nandagoso zany izy Jehova nandagoso izany taona ilazany ao ka ny tena favady hafa ndraiky ho asehontsika mihitsy asehontsika zany hoe ahoana zany politika miaraka amin'Andriamanitra zany zany hoe politika ny fahamarinana sy ny fahamasinany zany fa ho hitanao tsara mihitsy halleluia amen ianao olona ry amin'ny fahamasinana ry amin'ny asan'Andriamanitra ry de hivadika ry amin'ny maloto ry de marina tokoa ne raha izany resaka zany raisina amizay hevitra an'izay fa ny zay politika nataon'ny mpitondra sy ny mpanao politika ny fandimy teto tokoa de inona daholo madio sa maloto mangaty felono tsy faratsina inona nataon'Andriamanitra nataony eo na ny zanany nalefa taty amin'ny tany inona maloto fa manina tsisy anjely ny tena tamin'Andriamanitra olo Jehovandriamanitra raha tambaloto be ngany amin'ny tanànany de nijanako ao maso io ve nampidinao any ohatrany tsy mety aminay zany adinao zany grevy zay araka ahoany amin'ny maloto any inona nataon'Andriamanitra alefako izy kanadio mino maloto amonjy ny olona maloto hitatsika fa maloto efa tsy tia manjary iny zany de avelatsika foana ire olona maloto sy mangalatra sy manao reo zany navela hitondra atsika foana zay de manotandana amizay telo sisa teraka le zaza izy no andeha amonjy io tsika nandeha iran'Andriamanitra rehefa teraka tsika de tsika amizay ny andeha amonjy ro zavatra maloto rehetrarehetra reo any amin'ny madisina zavatra halleluia aza mety fendrofendron'ny olona hoe za hoe makatsy makaro hoe zay fitany anao hoe fitany ny fiangonana de navadiky ngano ny fiangonana mivadiky any fiangonana mbola ina ihany netsy de hoany mandeha etsy hoany fa mety jaza efa ho teraka de ao anao sizy ery ambany ery de ndraiky amin'ny telopolo inona ary no lazaintsika amin'izany zavatra zany raha Andriamanitra no momba atsika iza no atohatra atsika raha Andriamanitra nefa nanangana an'io matoa izy tafatsangana ho voasakana ve io za lazaiko amitsika tena tonga mihitsy le lazain'i Jehova tamin'ny androny epitany ranony Jordana
amin'ny amoritany andafy andrefa ny Jordany sy mpanjaka rehetra tamin'ny Kananita any amoron'ny ranomasina. Rehefa nandreny nanamaina ny Jehovah ny rano Jordany teo amin'ny zanak'Israely mandrapitany, dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitaony ny zanak'Israely. Ravo be zany. Rehefa nandreny ny zavatra nataony Jehovah izy nanamaina ny tany sy levitany rano Jordany, dia ketraka ny fony ka very hevitra izy no nitaony zanak'Israely. Ketraka ny fony sady very dara zay koatsika. Zany fiasan'Andriamanitra tsy takatry ny saina zany. Vao nipetraka le Gideona fandresena ny fahantrano, be da be mihitsy ny tonga dia ketraka ny fony sady very hevitra. Tonga dia ketraka ny fony sady very hevitra. Ahoana dia miketriketrika zavatra be da be eo. Fantany zareo fa Jehovah ny momba atsika, Jehovah mitarika atsika, mivoninahitra Jehovah io. Azeo ny mahaketraka sy mahakivikivy ny rehetrarehetra. Ketraka ny fony. Tsy vao mijery ny maso vao mahita ho teraka io zaza io. Amen. Ho teraka io. Zany nataoko ino hoe nisy olona niteny tamiko hoe hofananao ve zany ny fomban-drazana rehefa tonga eo ianao? Ro namanina valiko. Ino mampamalagasy aty? Tsy foanana zany ny fomban-drazana. Tsisy foanana zany. Ny sinoa ary tsy foanana, ny karana ary tsy foanana. Ahoana ny tsika no foanana? Dia voalohan'ny malagasy rehetra. Andala ny fomba ka zany tsy foanantsika zany fapetraka. Nandeha tany Majunga-tany mako izy tany faritra tany. Nisy tonga tany herinandro. Ampanjaka anankiray tena lohandohan'ny mpisorona mihitsy. Efa zokonjoko mihitsy ny arainy. Tena naovany mihitsy le sapoka amin'ny mampanjaka anazy. Dia noentiny boky miresaka sy mitantara anazy. Dia noentiny daholo ny listany doany rehetrarehetra, ny momba azy rehetrarehetra, ny anaran'ny ampanjaka rehetrarehetra. Dia izao ino ny zavatra ny trano. Zay ozy izy zaho ozy izy tonga aminao eto paster. Rehefa nahareny ny fanazavahanao tamin'ny telo hoe tsy foanana ny fomban-drazana rehetra. Tahaitra mako zahay rehetra ozy. Tena tsorona aminao paster ny zahay tena mahavozo anao. Zahay jiapo ozy izy mahavozo anao. Ary zany fa misy olo sasany ozy izy karaha tsy natoky olo sasany. Io mo vadivandin'ny paster maioly io. Ino tikitikity. Zavarany tsy sita daholo zay nareny. Zay lasa mivaky horera izy zany. Kitikity tsay koa dia mampimena alohan zany. Tanazonareo sy mamanareo sy mitanao fa profita amin'ny paster maioly tsika sisa. Izy io ne karaha napotika atsika. Dia zaho ozy izy nirano zareo nakaty. Na naloana ozy izy tena makatoky an-tsako. Hoe ahoana marina moa izy ty. Satria nareo reny le fetin'ny fitampo alamaty be sy ny namany. Tindry zesy tenao. Dia momana. Azoko nareo ty fa dia foanana dahoalina eo. Tsy raha be. Tsy politika zany. Izay mantsy zareo. Za dia faly e. Zay mihitsy nitenenako nino hoe za gasy. Za tsy anafoana fomban-drazana gasy. Zay mahasoa ny malagasy. Fa niany le foanako nge hoe hitanao ny zavatra foanao. Zavatra tsy manjary. Io no foanatsika. Ohatra. Taony mahantra le fianakaviana. Taony misarabady le fianakaviana. Taony maty ny zany nataony lasa-dany. Vokatry le ody. Dia tratra le raha mipetraka aminazy eo rehefa nytanina. Ino moa nataonareo nitolo ty? Zay mamosavy an'io zay. Io ampanjaka, io foanatsika. Ahoana pareno na foanan'io fanahy mampahorovoaka io. Da miaraka tsika raha. Da tsisy problème mihitsy. Zay mihitsy niraisana paster. Ao zany hoa. Lasitsika zany. Fa io tsy foanana fomban-drazana malagasy. Fomban-drazana malagasy ka no tsy mpisavaraka zay tsy male hialofana. Tondra solom-bary tsy masaka. Ranom-bary tsy masaka ho an'ny velona. Ay
fisotrondrandamba hoan'ny maty zany natao rehefa mamangy ty zaza ho teraka monjo ny firenena rehetra tsy tsika ihany fa jereo le vaky teny tamin'ny Isaia to jereo tsara le izy teo fa Jérémie manko Jérémie toko faraiky amin'ny telopolo izy teo Jehovah dia Andriamanitry nisy mpianakavian'ny Israely aho ary izy oloko amen zao lazain'i Jehovah ahita fitiany anefitra ny olona zay sisa tsy matin'ny sabatra andeha aho ka nome fitsarana ho an'ny Israely io raisina io rehefa tonga zany fotoana zany ina moa le olona nefitra tsy matin'ny sabatra io dikany hoe efitra tany efitra tsisy sakafo tsisy rano tsisy minina ao anatin'ny fahoriana zany fe reo olona reo dia hoavy Jehovah anome azy fitsarana ina le fitsarana mitsaka am'izay zany hoe tsy mihinan-kanina zany a mitelo isan'andro amen am'izay zany hoe tsy mananasy ivelomana zany mitsaka am'izay zany tsy mahavoloaka lazy mpianatra sy ny sisa zany manko le efitra zany le efitra tsahatra am'izay zany hoe lany vola foana isaky ny marary dia mandoha vola any amin'ny hôpitaly sy ny sisa tsy isy tono zany tsahatra am'izay zany hoe mpianatra tsy mandoha vola ty sy erisykiraza mitsahatra daholo zany satria Jehovah nanao an'izany sady Jehovah dia meo voninahitra mpanjaka tany lavitra any miseholy Jehovah tampoka nanao hoe fitiavana maradrany tiavaka anao ka izany no amparetako famindrapoanao mbola noronanao indray aho ka dia iorona ianao risirely Virginie ary mbola iravaka mitorany tonga tapaka ao ianao ka ivoaka midiny mifaly mbola anao tamboloboka ao tendrombohitra Samaria ianao laisoa dia mbola amboly sady ina ny vokatra ao aminy tova amen vokatra tena vokatra be mihitsy io efa izy ane io efa valimbavaka daholo io efa ty teny tyo mbola anao tany mboloboka ao andininy fahadimy mbola anao tany mboloboka ao amin'ny tendrombohitra Samaria anao ny mpamboly dia amboly sady hinana ny vokatra fa mbola isy andro tsy mpitazana any amin'ny tany avon'ny Efraima hoe mitsangana ianareo ka andeha isika hiakatra ny ziona hoany amin'ny Jehovah Andriamanitsika iakatra daholo ny olona anatiny ty fiangonantsika ty fatatra fa momba anareo Jehovah ka momba ninona koa zay izy anaraka anareo dia jereo an'izany no atrany amin'ny ampanjaka be sisisy erany Madagasikara ahoana ny fomba idirana amin'le gideona ny fandresena zay ho avy izy tsika zany eo na nivelana efa maninona daholo dia jereo tsara le olona reo tsy voatarika anao hiditra ty am-piangonana reo fiangonana no ny fandresendratra ny tenin'Andriamanitra fa reto olona reto any ny lalana hitondran'Andriamanitra azy aloha satria le arabe misy déviation reny tapahana aloha ny lalany eloha zany fa zatra io le lalana mankany nje tsy andeha any dia misy déviation efa tsy mahitsy any tso ty lalana ty fa mivily mankaty dia mandeha amin'ny lalana déviation izy mandeha izy mandeha izy keretangeta amin'ny voalohany tsy nieritseritra ny aty mihitsy efa tonga ato anao volaniny tsy anao voagato olona mpanohitra be tena tsisy ohatr'izany mihitsy tongato voagato hoe tena tsy napoiziko mihitsy hoe tena ho tongato misy déviation kely mankarely io zay gideona fandresena io déviation io aza mba foy io a le fijery fa mba sokafo sokafo le fijery anaraka ny dian'ny paster za tsy hitondranareo ny zavatra tsy mandary zany fa matoy ny men'Andriamanitra dia efa lalana hitandehanantsika io amperahan'le zavy amen amen fa jereo tsara ny lesana tamin'ny romanina teo andravany tsy fahalovana ozy izy fa izao zavatra rehetra izao dia nampanakena ho zava-pona nefa tsy no sitrapolo fa noho izay nampanaky azy sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho votsorana amin'ny fanandevozana dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra dia jereo ho votsorana amin'ny fanandevozana andevon'ny fantrana itsika andevon'ny faotana isika dia ny fahalovana ny kolokolo isan-karazany sisitra zavatra rehetra zao dia miara-misety amin'ity fanandevozana fahantrano vahoaka ty fanandevozana
an'izao fanandevozana izao na ranofo na ra-panahy itsika natsoan'andriamanitra ndresy ty fahalovana ty fa raha tsy voakan'andriamanitra ny eo tsy zavatra iovazany eo. Andriamanitra tsy andry ny gentlisy ntsony amonjy ty firenena ty fa ren'andriamanitra ny fitarena ny voaka malagasy re efa mety jaza no voninahitra le halleluia amen zany inona ro lazaintsika am'izany andiny raiky amy telopolo raha andriamanitra no momba atsika izy anao lino izy atohatra atsika nisy mpanora ve tsika hatram'izay sa tsy nisy tsika hatram'izay na fivavahany io na fiangonana io na mpitondra fanjakany io na mpanao politika io na mpanona fitondrany na mpanao nanina atsika doina kamron'olona re manohitra na avanao kaiky na manodidina anao tabataba daholo ny manodidina rehetrarehetra manohitra daholo. Raha andriamanitra no momba atsika izy anao nino azy izy ny atohatra atsika zany tsy atahoro atsika zany zay menasy rehetrarehetra mandeha paster io fa de ampesana amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy toerana amin'ny fomba rehetrarehetra ompitena amin'ny fomba rehetrarehetra tonga hatrany amin'ny fanampinoana ary navalin'i Jesosy azy raha koa mba tsy zao zany zidedina anatina Jesosy nanao tamin'ny mpampianatra eo tena mba ataonao aminay zay angatanay aminao ao izy tamin'ny inona ny tenareo ataoko aminareo izy miraza tamy mba ekeo a ny petrahanay anankiray a eo amin'ny akavananao ary anankiray eo amin'ny akabianao any amin'ny voninahitra ao zany teny zany a tsy hitako mihitsy zay tsininy zany tsy hitako zay tsininy zany ary izy am'zay tsika tsy de mazany koa no ataotsika rehefa tonga le fanjakanao anao de mba atao vinina kosa eo akaikinao ataovy mba mipetraka eo akaikinao tana amirentsika mba maniry te hiaraka amina zay ale rehetrarehetra reny na n'olona na ny diakona na ny samaritany hoe mba te hiandro hoe zany mba te hanao garde de corps ny paster mba eo kaikaiky ny président sa mba maniry an'izany daholy tiany amin'ny lampany lanitra izy ny tsy maniry mba akaiky ny mpanjakan'ny mpanjaka présidentny président eo akaikiny eo foana ianao izy tsy maniry an'izany izy raha tonga de zay ny azy izy tsy fantarareo tokoa zay natanareo ainareo fa isotro amin'ny kapoka zay sotrokona ny atao batisa am'zay naovana batisa hainareo ve zany izy miraharaha hainay zany ary hoe Jesosy taminy ay raha ny kapoka zay sotrokona de sotronareo ihany ary zay batisa naovana de anaovana batisa nareo ihany zao no dikan'izany nareo raha am'izao fotoana zao fa za ho any amin'ny fanjakany lanitra zany neka isotro kapoka mangidy sy ny aokavia koa de tsy anjarako fa nisy andray nanomenareo an'izany ino mo dikan'izany ekeny Jesosy marina zany fa tsy izy mety isotro kapoka mangidy natao batisa ary tsika na de nisotro ny fanenjena sy ny fanaratsiana ary tsika nefa raha pitso raha afaka pitsika mivelon'ininy verin-dalany de tonga kavanany ve loatra totonga na natao batisa ianao oe natao batisa ianao de nisotro kapoka mangidy sisy de matao fafolo-karena ianao de mandray anjara ianao tsy diso ny fafolo-karena ianao de mirotsaka aminao ny fitahiny tonga niro afarany fidianan'olona midavra tsisy dikany fotsiny ianao ohatra tamin'ny voan'ny faminaniana 2013 betabe ny niala sa tsy betsaka betabe ny niala koa ny GFFM tsy betabe koa ny iala koa ny sasany nefa nisy efa teo nanao ny rehetrarehetra iny koa fa lasako kaona nipetrahanao kavanany ray am'izany zany tsy namaliny Jesosy anazy teony eo rendreo fa ataoko zany alavelan'zay za tsy anao an'izany fa miora farany hojerevany ianao fa tesany ianao ka tsy mivelon-dalana intsony de meny ianao zany raina ny mesa de io tokolo izy fa nisotro ny kapoka ianao natao batisa tananaovana batisa ianao any maty any de veloma isy olo miadevitra fanetretena nataony Jesosy tsy hoe korony hoe ianao ny tompona raikitra voalohany ianao ny anaty de ianao ny andeo tsy maintsy topoy fa zay teo lehibe de oka kely zay teo kely de oka tonga lehibe aoka ianao no anompo fa tsy olona no anompo anao
Izany hoe atao am-piangonana ianao mbola tsy miditra akory ny fitaom-pivavahana vera ny namany aoka mba tsy fampiavinavina aoka mba tsy ifandrandrany tena amin'ny zavatra tsisy dikany aoka mba tsy anao zay anafitohina ny namana sy ny sisy fa mifanopoy ianareo raha tonga amin'izay fotoana zay tsika ain'Andriamanitra foana mametraka tsinako atanana mena voninahitra tantsaka ny fitsidian'ny ray aman-dreny tahaka izao ihany koa dia anararotany fiangonana hitondrana firariantso ho azy mivady sy ny ankonany noho izao taona vaovao 2020 sy 2020 izao marahana fifandorana fanomezana radio mo izay fotoana fifampiarabana izay tsisy mpamangy ary mo miolona ny tena tolorana solombodomby dia raha tsy olona am'izao dia fa tafahoatra loatra kosa ka dia makasiraka satria tsisy mpaloatra ary zay miolona amaika tolorana solombodomby ka dia makasiraka zany satria fa itsika le langazy para ity aloha dia ty tsy vody akoho mihitsy tena totronareo ty fa mahazo solombodomby baraka araky le fiteny tao dia nareo moa zany teny tao hoe aza miova mihitsy paster io mako le olombelona mako rehefa le zavatra andralana anazy foana vao mainka atao nareo aza miova mihitsy dia ohatrany mampiovana ndray zany zay efa tsy mazaka intsony ireo vahoaka an'Andriamanitra tonga manatanteraka ny fotoam-pivavahana ity trano ity koa izay indrindra no nilazany ny filohan'ny fiangonana fa atsoatsy dia isy ny fananganana trano fivavahana vaovao mba ahafahan'ny rehetra manatanteraka izay fotoam-pivavahana izay ao anatin'ny trano fivavahana ia marina tokoa zany satria dia tena hita tokoa tena nivelany daholo ny olona zao am'izao mipetraka tena tsy atonina tsony mihitsy na io fiangonana eo zany na atao hoe andavanandro aza tena tsy atonina mihitsy fa hita hoe tery zany le izy kanefa moa zany zavatra rehetra miara-miasa masoa zay koa miandry le tena toerana hoe tena misy toerana malalaka zany zay fa hoe no jerevana miaraka amin'ray aman-dreny zany dia mijerevana ny toerana io satria dia tena fa mangetaheta mihitsy zany ny mponina fa fotoana zany mbola tsy tonga le fotoana zay zany tena maro ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao noentinareo mitondra ny zanaka Israely tahinao ne Jehovah ka hiaro anao ampamiramira tantavany aminao ne Jehovah ka mira fo aminao alana tantavany aminao ne Jehovah ka anomenao ny fiadanana amen apazevas Gideona apazevas Gideona apazevas Pastor Amayala
fa lafin-javatra ara-tsosialy kosa indray ty manaraka ity. Manohy hatrany kosa ny asa sosialy fanaony ramatoa vadiny filoha maneran-tany Fikambanana Apokalipsy eto Madagasikara, ramatoa Orela Mayol. Fantatra fa dia misy sandrahaka amin'ny sehatra maro izay asa sosialy tanterahany izay, ary efa faritra maro ihany koa no nanatanterahana izany. Ny alakamisy teo kosa dia nanome lanja ny sehatry ny fanabeazana ny tenany tamin'ny alalan'ny fanolorana solosaina ho an'ny sekoly Institut Avenir ICA izay ao ambodin'ny Sotro no misy azy. Nisy raha teo moa ny kabary ny fandimbiasana nandritra n'izay lanonana tsotra nefa nanana ny lanjany izay tamin'ny ity fotoana ity. Ireo rehetra nandray fitenenana moa dia samy nanome lanja izay fanabeazana izay avokoa araka izao ambaran-dramatoa Orela Mayol azy izao. Amin'ny fitenenana dia misaotra antsika rehetra tonga amin'izao fotoana izao manatrika, misaotra an'ireto namako avy reto izany fangataka dia niany angatahana manotrina fa ny tsy main'ny kabary moa fa ny fotoana androany zany dia fanolorana fitaovana azahoantsika miasa be fa fitaovana kely. Dia izy io tsy manazava-kely fotsiny aho hoe ordinateur zany le ao fa le izy zany mba ataontsika hoe civilisena zany le fianarana nefa sekretera mbola manao an'izao dia le izy zany tsy mbola le hoe tena raitra be nefa kosa zany efa mba miova amin'izay zany dia raisa amin'ny alemem-panany angambany izay mandeha izy fa atolotra amin'ny fo zany io dia engany vita asa be amin'ny sekoly dia tsika rehetrarehetra koa mba ho salama ao dia azoky asa fa anisan'ny zavatra hoentina propobona firenena zavatra ataontsika amin'ny sekoly ity fa tsy hoe eto amin'ny CA dia hoe ho an'ny Apokalipsy fotsiny fa tena fanabeazana zavatra ingezabe zany. Zany tia dia ny film moa zany reto dia atosoliany ambarangamba dia faly tokoa izay ramatoa Orela Mayol filoha maneran-tany ny fikambanana vadiny filoha maneran-tany ny fikambanana Apokalipsy mandray zao fanomezana atolotra ao an'izay FICA izao. Mankasitraka anao ka matoa filoha satria tena tsakany tokoa ny fanohananao ny sekoly CA ary eto zany izay mpiara-miasa rehetra dia maneho ny hafalianay satria ahafahanay manatsara ny fomba fiasanay ty fitaovana ity, ahafahanay manatsara ny kalitaon'ny fandraisanay amin'ny ray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra eo fanaovana inscription sy ahafahanay mametraka sy logiciel installenay amin'ny fitantanana. Dia ankoatr'izay ihany koa tena nahafalinay dia hoe mifanandrify amin'ny vinany sekoly ny fahatongavam-bety fanomezam-bety satria efa nieritreritra ihany zany izay ny ampiditra ao anatin'ny fandaham-potoanany ankizy ny taranja informatique dia tonga ara-potoana moa zany le fanomezana ka dia soranay manokana ianao. Marihana ihany fa dia nanatrika izao lanonana fanolorana fitaovana izao ny teo anivon'ny fikambanana Apokalipsy maneran-tany nahitana ny filoha lefitra voalohany eo anivon'ny komity pastoral fa teo ihany koa ny avy eo anivon'ny departemanta ny asa pastoraly ny filohany Andriana Solo, teo ihany koa ny sekretera général nasionaly James Sapara Ravelona tenaina.
ny talen'ny sekolisea kosa raha matoa raha rivomanana dina dia nanipika mazava kosa fa dia maro miezaka tanterahany eo anivon'ity sekoly isea ity ao anatin'ny izao taom-pianarana 2012 sy 2024 izao. Ara-pitantanana aloha zany dia misy ny fanatsarana ny fitantanana izay ahafahana manatsara ny kalitaon'ny fandraisana ny mpanjifanay dia mba mandresy sy ny mpianatra izany eo amin'ny fomba fanaovana inscription sy ny fomba fandraisana soratra dia efa hiditra amin'ny système ordinateur daholo. Eo amin'ny lafiny pédagogie ny zavatra mety hioka zany dia mety efa ao anatin'ny vinanasan'ny sekoly ny fampidirana ny taranja informatique biologique mba ahafahan'ny mpianatra zany mikirakira manana initiation zany ny momba ny informatique aty amin'ny klasy ambany na ny klasy avaratonga fototra dia mety zany ny zay zany tena hita hoe fanavozana lehibe mety hita mety efa manomboka amin'ny jardin d'enfant hatramin'ity ny CA zany dia efa manomboka hatramin'ny klasy petite section hatramin'ny klasy 6 à 5e soratra kampitony ity. Itoy amin'ny taona manaraka zany? Ito amin'ny taona manaraka zany fisokafan'ny klasy fahaefatra sy ny klasy fahatelo. Ny lafin'ny fotodrafitra asa hoe andraisana ny fanomanana ny fotodrafitra asa zany dia efa eo mpanomanana ny fandraisana ny efitrano mandreo klasy manaraka ny klasy fahaefatra zany zany sy tokony manomana azy amin'ny titolo ity satria misy zany ny fanavaozana ny efitrano isa-taona mba ahafahana mandray ireo mpianatra vaovao. Ijanony atao Antananarivo efa misy vinanasa mikotra zany anoany ny andehanana any amin'ny faritany fa miainga aloha amin'ny tena hoe fahatsaran'ilay entin'ny foibe ny fomba fiasa zany dia iny no amparitaka amin'ny faritany ny fomba fiasa hitovy daholo zany ny pédagogie azy ny CA efa Madagasikara. Dia eto mpamaranana zany zay dia mankasitraka ny ramatoa vadin'ny folo maneran-tany fitiavanana natokany psia nanolotra ireto fanomezana solosaina ireto izay tena ilain'ny sekoly tokoa zany eo amin'ny fanatsarana ny fitantanana. Ramatoa vadin'ny folo dia nanambara hoe mbola hisy maromaro zany mety azo antenaina eo amin'ny fanomezana ny ordinateur satria efa tafiditra anatin'ny tenim-pikasa ilay fampidirana ny taranja informatique ho an'ny ankizy dia manio zany zay natokavana izany tetikasany ramatoa folo zany dia raisina ny tanadrony koa zany izay fanobiny zay mba totosoa ahafahana mamelatra mampivelatra hatrany ny avandaina asa fanavana. Ny antony nanolorana ilay fotoana zany dia mba mpanosoana an'ity sekoly ity izay mpanabe ny ankizy satria temin'ny ankizy zany no hoavin'ny firenena dia ity sekoly ity zany mba mila atao izay mamendrika an'ity sekoly ity. Le lafin'ny fanabeazana zay vi manana tetikasa mahakasika an'izay tena manana tetikasa amin'izay fanabeazana izay satria raha zany hoe raha mba nieritreretiko aloha zany reto ankizy reto zany dia tokony beniny aty amin'ny mbola kely izy dia toe-tsaina aloha voalohany indrindra. Faharoa manarak'izay raha momba ny fianarana sy ny fahalalana sy ny fahendrena moa zany efa anatin'ny ara-tsaina dia beniny aty kely koa izy dia efa tokony efa aseho azy hoe ohatra hoe amboly vary dia manahoana moa zany misy olona hoe voalokanao amin'izany reto ankizy reto mety misy olona hoe efa dokotera eo zany hoe littéraire scientifique dia beniny aty zany dia efa tsindrina dia efa aty ambola kely izy dia efa amin'izay zany zatra amin'izay dia mahay amin'izay dia rehefa lehibe izy zany dia efa tonga dia efa tsisy olana ntsony zany amin'ny asa sy ny hoaviny manontolo. Ny fitaovana natolotra ho ana fitantanana manana kosa mbola isy hoe fitaovana ho an'ny ankizy mihitsy boky sy zany izao ny boky efa miala any izy sy ny fitenenana ny boky fa ny fitaovana ohatran'izao zany dia vao fantatra am-bavarana manetsabe mbola ho avy satria raha ny fandriana zany dia anana ordinateur
tsirairay ny ankizy satria ampianarina amin'ity sekoly ity zany ny fianarana ordinateur nefa moa mandeha tsikelikely zany dia arakarak'izay no hanomezana azy. Misy hafatra manokana ho amin'ny mpanabe sy ny ankizy tena. Ny hafatra ho amin'ny mpanabe zany dia rahasoan'izy ireo tanteraka sy atotosa ny asa izay mametrahana azy dia ny ankizy koa zany dia milahasoa mba azory amin'ny fianarana azahoana ny fahalalana sy ny fahendrena arak'izay tadiavin'iray aman-dreny. Izay no mahakasika ireny fa nirotsaka antsehatra ihany koa amin'ny fahampiroboroboana ny fanatanjahantena ny pasteur Mayolina izay filoha maneran-tany ny fikambanana Apokalipsy. Ny alahady heriny teo ohatra dia ny famotoana tamin'ireo mpiangaly ny taranja rugby 15 ny tenany. Izany moa dia ho fanomezan-tanana noho ny fanamariana ny faha-efapolo taona ny lalaovana rugby ny Rafily tao amin'ny ekipany Ikopa. Nanome tanana ny fanatanterahana izay tournoi ity izay moa ny pasteur Mayolina mivady ary nanatrika raha teo ny lalao famaranana izay notanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny mpiny Malakama tamin'ny fotoana io. Izy raha teo no nanolotra ny amboara tamin'ny famaranana ity lalao rugby 15 tao anatin'ny tournoi Rafily ity noho ny efapolo taona ny lalaovan'ny ny rugby 15. Ny mpilalao-ny Coupe sy ny FTM vao manjakaray moa no nanao ny lalao famaranana tamin'ny ny fandresena tamin'ny izany. Araky ny fantatra moa dia isy sy itoy ny fiarahan'ny pasteur Mayolina sy ireto mpilalao rugby 15 ireto ary tsy hijanona fotsiny amin'ity tournoi Rafily ity. Heverina ihany koa moa ny isandrahany izany amin'ny ireo taranja mpanatanjahantena maro samihafa ihany koa. Sausika dia tonga indray eo amin'ny fanabedin'izao ny ray aman-dreny pasteur Mayolina miaraka amin'ny vadiny sy ny mpiarady aminy tonga eto amintsika eto amin'ny tontolon'ny rugby. Marina moa tena amantarana antsika eto amin'ny tontolon'ny rugby fa pasteur Mayolina dia rahalahin'ny président Rafily rahalahy izy ireo ary koa miara miainga tany amin'ny fanaovana ny ara-marso ka naheno sy nahita ny pasteur fa oto jobiny rahalahiny dia nifampiresaka izy ireo ary nanome fanasana moa Andriamanitra Rafily amin'ny maralahako anao andeha mba hifanoana hifamotanana
dia milaza moa pastora tsika izy manotrana izany rahalany zany a ka dia raisina mpitiavana lehibe raisina mikafaliana ianao pastora ka dia manana ray aman-dreny tokoa izay manana anao a andriamanitra manakaram-pahasoavana ane ao mba sy tatana dianao izay ra dia tsiona anatsika ity alohan'ny tribune centrale indray a ireto ekipa hitonona manaraka ireto tefana piazo soltenan'izy ireo no aman-drenina kapitaine d'équipe na soltena joueur makany maro-pahatsiarovana tefana piazo manatoanao ray aman-dreny ao ny ray aman-dreny ny efiteman-drakaray manaraka zao sarety aisa be sarety aisana rosbe fankalazana nitobily fa efapolo taona mitatana ny président rafily ny club aitova ity aravaina torak'izay ihany koa ny uesa ekipa zay a tsy latsadana noho izay ihany koa lalona taony a ny atsika moa dia adinombalampy anakaly ny maresy tobina ndresy akoraina samy niezaka fa araka ny tena avetako foana hoe ny lalao a dia sansa io a fa zay manambitana ihany mandresy a ary zay ratsy fanomanana ihany koa oresy mitomby anefa samy tsara fanomanana fa saingina natombo kosa izao ndray isika dia hiditra eo amin'ny lalao zay niaonan'ny tefana tiazo sy ny RCL anosbe ity lalao ty moa dia mariana fa tsy vita tamin'ny farany a noho ny savorivory kely a teo ambony kianjo noho izany a ary aritra kely a ary samy a andray izay valiny atao ampanetsetera sy ampitiavana lehibe a satria zava-dehibe izy ty sariarina 5 millions de francs dia andriamator andriamatany filibera na prezarafily ho anareo zanazanaka indrindra fa ho anatin'ny filevalikio maherezonareo Tuan Rika Pastel. Tiga Tanura Presiden tiga.
izay ry tompoko lasy tomboko vavy no fiarahantsika indray tamin'ny ity herinandro ity mankasitraka ny fiarahana ary dia mifanome fotoana indray tsika amin'ny fotoana manaraka hitondrana zava-baovao hafa ihany koa ao antsika rehetra veloma tompoko lahy mandra-piresaka tompoko vavy.